Fidanany tompo amintsika rehetra izay mpanaraka ny pejy sy mpanaraka ny chaîne YouTube ihany koa amin'ity andron'io ity. Fa indray zahay ifampizara afatra fohy aminao amin'ity andro hariva ity. Ny teny izay ifampizarantsika dia atao am-bokin'ny Korintiana 2:8 no ivonresaka. Fa ny Korintiana 2:8 no manambara azy amin'ny 9:7 dia toy izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba ampanan-karenanareo ny alahelony. Io afatra io dia io teny anankiray io dia betsaka ny olona tsy mahazo ny tena ambarana izy io raha tsy ny ataoko mitsy hoe ny akamaroan'ny olona. Fa io teny io dia raisin'ny olona ho teny filazana fa Jesosy Kristy dia mampanan-karenan'ny olona. Fa Jesosy Kristy dia niala le lanitra tsara be feno ny fahatsarana rehetra, volamena sy volafotsy ary vatosoa no hitsakitsahana ny an-danitra ary tonga teto ambonin'ny tany izy lasa mahantra mba tonga antsika ho mpanan-karena. Ka tenony amin'izany dia zay rehetra miaraka amin'i Jesosy dia tokony ho mpanan-karena avokoa. Androany isika ifampizara mikasika an'io afatra io hoe inona marina mo no ambaran'io Korintiana 2:7 io. Satria araka lazaiko teo dia lasa ahodin'ny olona ifanaraka amin'ny filany, ahodin'ny olona ifanaraka amin'ny everiny fa tokony hoe izy sy mifanaraka amin'izay eritreretiny io zavatra io. Ka ilazany fa ny testamenta vaovao dia miresaka reny. Sanatria dia sanatria zany. Jesosy rehefa miresaka, rehefa mitory teny dia zao ny zavatra nitoriny mazava tsara hoe aza miariarenana ho anareo eto ambonin'ny tany zay misy kalalao sy arafesina manimba ary mpangalatra manamtrano, fa miari kosa arena ho anareo any an-danitra any amin'izay tsy misy kalalao sy arafesina manimba na mpangalatra manamtrano, fa any amin'izay toeran'ny arenao dia ho any ihany koa ny fonao. Inona ary ny dikan'ity arena zay lazay ny tenin'Andriamanitra ity? Ndao jerentsika mihitsy ary zay ny mampatsara ny famankina rehefa mamaky baiboly ianao dia aza tia averiko foana misinga verset, aza tia misinga andalatsoratra masina, fa mila fantarina ny zavatra ambaran'ilay izy marina. Jerentsika ary io Korintiana 2 io any dia atombotsika amin'ny 9:1. Korintiana 2:9 zao lazain'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny loha hevitra soramandry ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia. Zay zany lohatenin'ity toko ray manontolo ity ambaki ny toko 7 ihany koa. Dia zao ny fanambarana 9:1. Ary ampafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be ny zantoetra azy no nitombony ny hafaliany ary ny amafy ny fahantrany, ny amafiny na ny alaliny io izy etsy amin'ny ambany kely, amafy ny fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsimpony. Ndikan'ilay hoe hitsimpony dia fafoizana, zay ny ambarany etsy ambany. Raha miresaka zany tsika ilay fananan-karena atao amin'ny Korintiana 2:7 dia tsy fananan-karena raha materialy, fa diso be zay mieritreritra an'izany. Fa ny apôstôly na Jesosy Kristy na ny apôstôly dia samy tsy nitory ny fananan-karena raha materialy, fa ny aren'ny kristianina, ny aren'ny olona amin'ny Kristy dia arena ny an-danitra. Fa inona ny fananan-karena zay ambaran'ity Korintiana 2:8 ity? Le lazainy teo hoe aren'ny hitsi-po na aren'ny fafoizana. Ity tantara ity dia zao tantaran'ny olona tany Makedonia rehefa andeha anangona anao famorim-bola ry Paoly ho an'ny mpino mahantra tany Jodia. Satria zany raha teo dia efa manambara zavatra anankiray ihany koa, fa tsy hoe rehefa miaraka amin'ny Kristy dia lasa manan-karena, lasa mahomby, lasa mivany olana, lasa tafavoaka amin'ny fiainana mahazo marché sy sisa rehetrarehetra, fa nisy ny malahelo
teo anivo fiangonana nisy ny olona sahirana teo anivo fiangonana de jereo tsara ny toepon-drareo tao anatin'izany tsy hoe nisy malahelo teo anivo fiangonana de mandehana oeto zao afatra zao de lasa nitory fananakarena izy na lasa nitory izy ny tsy ambaratelo fahombiazana na nitory izy ny tsy ambaratelo ny fananakarena tsy zany ny zavatra natao fa nanao famorim-bola ho an'ny mpino sahirana tanjodi de rehefa nanao famorim-bola ary de nangonina daholo isam-piangonana ny tetezina aiza ny anjaranareo any mpino anjodi aiza namme daholo tonga teo makedonia am'izay de zao tsy nitaky tamin'ny makedoniana ny mpino tsy nitaky tamin'ny makedoniana ny mpino satria na ny antony satria ny makedoniana de olona sahirana satria ny makedoniana de olona mahantra ny akamarony ary nony am'izay fahantrany izay ny akamarony de nanapa-kevitra ny apôstôly ny eritreritra ny apôstôly hoe efa sahirany retolo reto efa miady mafy amin'ny fiainany retolo reto ka zao alors zareo raha tsy ampandraisana anjara mampalahelo izy aloha tsy ampandraisana anjara izy alao am'izao nanomboka nyteny am'izay makedoniana tsia zay andray anjara zareo sahirana zareo mantra zareo farahidiny fa zao mifanapa-kevitrany tsia izahay andray anjara ataovy lisitry ny olona izay mpanome izahay de zay le atao hoe arena ny hitsimpo na arena ny fahafoizana de zao le fanambarana hoe fa Jesosy Kristy io izy de tonga mahantra mba tonga malahelo izy mba hampanakarenanareo ny alahelo inona ny dikan'izany zavatra any Jesosy Kristy de nitoetra tao amin'ny lailapa feno voninahitra sy ny fahatsarana rehetrarehetra ary tonga malahelo teto ambonin'ny tany izay eto amin'ity tany ity de malahelo avokoa fa orina ny eto satria voaozona ny tany noho ny amin'ny nataony Adama sy Eva mety misy endrikendrikim-pifaliana eto amin'izao tontolo zao fa fahorina ny nananao vokany ozy izy mandra-pialanao eto ambonin'ny tany satria vovoka ianao arody vovoka ny alina tao amin'ilay lanitra feno ny fahatsarana sy ny fananana rehetra Jesosy Kristy tompo lay feno ny voninahitra tsy miresaka an'lay resaka le hoe volamena vatososy ny sisa tsy zany ny fananakarena ny lanitra fa ny voninahitra ny lanitra de ny anjela midera azy any romanalina ny fahatsarana ny perfection ny famirapiratana rehetrarehetra ny voninahitra Andriamanitra manjelanjelatra fa ny alan'i Jesosy Kristy zany mba hoeto ambonin'ny tany rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy de tonga malahelo izy zany teto ambonin'ny tany nanaiky izy hipetraka eto amin'ity zao tontolo zao ity zay feno alahelo zay feno fahorina mba hampanakarenanareo kosa ny alahelony inona le hampanakarenanareo rehefa voarain'ny olona izay fanolora tena vitan' Jesosy Kristy izay de izy ihany koa lasa manakarena fafoizana manakarena fafoizana izy lasa manakarena amin'ny famotsorana izy lasa mafoy ny zavatra rehetra izy zay le hoe arena ny fafoizana arena ny hitsi-po izay lazainy ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ilay izy rehefa nandray ny famonjena marina ny olona de tokony hanana ny toe-pony arena ny hitsi-po io de ozy izy ihany koa rehefa miresaka izy ao ambany ihany koa ndraindray rehefa mamaky baiboly moa tsika zany de ohatrany hoe matetika raisiraisitsika am'izay fahazotsika azo ihany fotsiny amin'ny fafito any koa zao be deabe ny olona manao fahadisoany eo amin'ny zavatra io eo amin'ny Kortiana faharoa toko fahavalo andiny fafito azo ndray lambaran'ny sotra masina fa araky nitombonareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay de aoka ho arak'izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana zao zany ihany koa de mbola ahodin'ny olona mbola ataon'ny olona mitodika ao amin'ny tenany foana le olombelona zany tena marina mihitsy ny ambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko fahatelo iny hoe aneparany ihany ny olona ho ty tena ty vola noho ny amin'ilay fitiavatena noho ny amin'ilay fieritreretana sy fieverana foana hoe Andriamanitra anao an'izao anao Andriamanitra anao an'izao anao anao de lasa mitodika ty foana de io zany de tian'Andriamanitra koa tsika hitombo amin'ny fahasoavana de hitombo ny fanananao rehetrarehetra hitombo ny fitahinanao ary rehefa mitombo ianao amin'ny teny misy manao toriteny ohatran'izany misy moa zany rehefa mitombo ianao amin'ny zavatra rehetra rehefa mitombo ianao amin'ny finoana rehefa mitombo ianao amin'ny fahalalana rehefa mitombo ianao amin'ny fahazotona de zao ihany koa ampitomboan'Andriamanitra fahasoavana eo aminao de nidika le fahasoavana izay dison'ny olona foana mandrakariva dia hoe hitombo ny zavatsoa rehetrarehetra hiditra ao aminao azo asa ianao raha tsy manana asa azo vady ianao raha tsy manambady azo zanaka ianao an'izay maniry azany azo an'izao ianao material zavatra hita maso zavatra azo tsapahitanana foana rehefa mijery ny filazantsara sy ny epistily isika de ray isan-jato ny fanambaranao ihany no miresaka zany zavatra material sy hita maso zany fa ny amby rehetra tompoko zava-panaviko ka rehefa miteny izy an'ity teny ity hoe hitombonareo amin'ny fahasoavana
mba mijery dikateny hafa fa nidikany hoe itombonareo amin'ny fahasoavana io a de ndika fahasoavana midika teny hafa de œuvre de bienfaisance zany hoe asa soa rehefa mitombo amin'ny teny ianao rehefa mitombo amin'ny fahalalana ianao mitombo amin'ny inona fitiavanao ny rahalahy ianao mitombo amin'ny finoana ianao sy sisa rehetra de tokony hitombo ihany koa amin'ny fanasoavana ny hafa ny atao hoe mpanan-karena de olona mahasoa ny hafa fa tsy hoe olona manan-javatra na manana izy na tsy manana rehefa mahasoa ny hafa izy mpanan-karena ny anarany amin'Andriamanitra azonao le izy manana izy na tsy manana mpanan-karena ny anarany amin'Andriamanitra ary tonga malahelo Jesosy mba ho tonga mpanan-karena isika ho tonga mpanasoa ny hafa isika ho tonga mpanasoa ny rahalahy aloha voalohany indrindra azadino fa ireo ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra zay vao ny any ivelany ozy ny tenin'Andriamanitra milaza eo aminareo mandrakariva amin'ny mahantra fa ny rahalahy ozy izy Jesosy zay rehetrarehetra manao tsinitsinina ny reto madinika mino ahy reto izy atao farany amin'ny fanjakana lanitra zay raha ohatra ka zay tsy nataonareo tamin'ny reto madinika mino ahy reto ozy izy amin'ny andro fitsarana de tsy nataonareo tamiko ihany koa fa zay nataonareo tamin'ny reto madinika mino ahy reto de nataonareo tamiko io ihany koa ty afatra antsina ny fomba fijeritsika aloha voalohany indrindra ary ihany koa hitenenana sy ampianarana hitaritana atsika fa zazanak'Andriamanitra de tokony hasoa ny hafa amin'ny alalan'ny zavatra zay ananako ary tahaka ny makedoniana teo aza mandry manana aza miandry manana aza faly raha ohatra ka hoe apetraky ny olona hoe alao ianao tsy mandray anjara manaova ny toe-pon'ny makedoniana mpanan-karena zay tsy manaiky mihitsy fa efa nakisako Paoly hoe alao reto tsy ampandraisana anjara fa ny fahoriny ara-taky n'inona ny hetsika manaraka zay ho atao ho an'ny makedoniana fa ozy makedoniana tsia zay andray anjara ary zay iombona iray amin'ny rahalahiny Jodia anomeo andry zareo izahay faly indrindra ny apôstôly Paoly tamin'izany mba ny afatritsika amin'ity andron'io ity mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany misy zavatra tokony hiainantsika ihany koa feno zanak'Andriamanitra misy zanak'Andriamanitra na de ny am-piangonanao fotsiny ao ary efa misy ny olona sahirana sy sisa rehetra manaova hetsika na de kely monja ary ho fiahina ho fanomezam-pifaliana fizarana fifaliana amin'izy ireny na de fampaherezana na de fitondrana ambavaka na de fanomezana zavatra kely faran'izay tsotra efa zava-dehibe zany mba hitombo koa isika amin'ny arena ary mba hampanankarena atsika tokoa ny alahelon'i Kristy zay ny afatritsika mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany da iny tompo isika veloma tompo